Bon, guys, matoa anao tombé tamin'ity vidéoko ty. C'est ma première vidéo de 2026. Mbola mety sahiragna anao zay. Même installé FL Studio. Mety mbola maro be fagnontanianao ohatrany ahoana zany aiza kako regny VST sy ny tariny ohatrany ahoana mi-install anazy. De ty vidéo ty natao solution ho an'ireo fagnontanianao, valim-pagnontanianao maro be ireo guys. Za tsy koragna ela fa ty zany agnisan'ny fiarabako anao amin'ity taom-baovao 2026 ity. De arabaiko amina cadeau ngeza be, formation gratuite qui dure plus d'1 heure. Ny raha ho azonao aminazy ty ao amin'ny commentaire ao misy lien ressources zay afahanao mi-télécharge logiciel FL Studio 25 VST de base, afahanao manao zavatra tsara na de mbola tsy manana machine matanjaka azy ianao. Drum kit ary ny pitsopitso maro samihafa. De hoentiko koa ianao miaraka i-composer instrumental anankiray afrobeat miaraka amina ahitanao ny process ny étape hoe ohatrany ahoana dadakely rehefa mi-composer zavatra. Ary ny anisan'ny important efa hoentiko sahady ianao amina introduction na mixage instrumental. Falohany andehanantsika amin'ny vidéo de formation, tiako mampafantatra anareo fa ny sponsor n'ity vidéo ty dia InTouch, zay société misahana manokana amina resaka réparation na écran. Et donc raha ohatra ka manana namana ianao na ianao mihitsy simba ny écran anao, tout type d'écran na iPhone na Samsung na Oppo na Redmi, tout ao Antananarivo no misy anjareo. De ny information rehetrarehetra mahakasika ny InTouch io efa napetrako ao amin'ny commentaire ihany koa. De zao ny antony tena hoe andrisihako anao mandeha amin'ny InTouch, zareo no représentant exclusif ny marque Mecanico zay fantadaza amin'ny sehatra iraisam-pirenena à l'international amin'ny resaka fanamboarana écran. Service efficace, milamina, atokisana raha ohatra ka simba ny écran anao, ny écran ny petite copine anao na petit copain anao, tonga de antsoy mivantana fa maro loatra ny mandefa MP amin'ny zareo, sarotra ny mijery anazy, tonga de antsoy zareo fa misy mandray foana ianao. Merci InTouch. Bon, efa tsy atao koragna ela fa agnatin'ny ity tuto ity tsika ho an'ny débutant le izy. Ho an'ny débutant le izy, qui dit débutant misy raha hely alohany hanamboantsika le raha misy question mety magnitikitiky anareo hoe karakory ataoko hanamboako anazy. Est-ce que tonga de mila moniteur ve sy ny tariny karakory. Bon, ny raha ilainao fogna anao izy koa débutant tegna mbola vao hanomboka an'le izy, voalohany aloha anao tsy maintsy mila le logiciel FL Studio 25. Je te conseille hoe FL Studio 25 no ampiasaigna. De afaza miasa aloha fa lien ao amin'ny commentaire ao, lien afahanao mi-télécharge ressources jiaby miasa amin'ity tuto ty. FL Studio PC ataontsika hoe 8 Go de RAM eo, 5e génération ny processeur, de efa ça va zany, afahanao loader, afahanao charger VST somary mavesabesatra. De mila drum kit anao afahanao mahazo sample na échantillon na batterie zay tsara, satria le FL Studio raha ohatra ka tsy ampidiranao an'iregny zavatra externe regny de tsy ahavitanao zavatra milay. Ohatra hoe anao ohatra antsika zao anao afrobeat nefa tsy managna drum kit spécial afrobeat de lasa tsy misonné ho afrobeat le izy fa lasa misonné raha hafa, de zay ny ilagna anazy. Faefatra, mila VST anao, de ny VST moa zany nohony antsika hoe tsy managna instrument réel de ny simulegna regny instrument regny zany mahatonga hoe misy VST guitare zany hoe instrument virtuel guitare le izy. De io VST io misy mizara anankiroa, misy VST instrument, misy VST effet. De le effet ilaintsika amin'ny fanaovagna mixage, fanaovagna mastering, fanaovagna raha jiaby. Donc
Regny ressources regny mila aminao, mila azonao, mila anagnanao. De mila koa anao casque sy carte son, zany hoe ordi, casque, carte son de fa ça va. Na de mbola tsy managna moniteur, ça va. De ankoatran'regny mila VST drum kit. Zay anankidimy zay fogna de afaka manomboko anao. De voilà, ty ny interface-ntsika, interface FL Studio 25. De agnisan'ny raha ankafizako anazy moa zany flexible be satria afaka miôvaôva. Za zao te hagnôva thème anankiray ataontsika hoe maitsomaitso ty, ok, ataontsika miôva thème kely. De igny zany skin, karazagna skin regny raha karaha io. De ho anao tegna hoe mbola vao hitsidika an'le FL Studio mihitsy misy interface maromaro, misy interface maromaro. Io zany le interface fa misy interface anaky hoe ndraso aloha fermeko an'ity. Misy ataoko hoe anankefatra no tegna hiasa amintsika. Voalohany aloha ty channel rack, kitihiko teto de mivoaka izy. Channel rack eto no anaovantsika ny partition na mélodie na partition na drums, zany hoe eo anao mametraka an'le composition anao. Indrindra moa tsika rehefa hagnano mélodie sy drums igny. Ty no miasa ty channel rack ty. De ato amin'ny channel rack reto zao misy zavatra maromaro par défaut, zany hoe efa miaraka aminazy avy agny. Izy vao nisokafako tonga de io mipetraka eo. De ty misy kick. De io zao sélectionneko izy de raha activer ny clavier-ko, zany hoe connecté amin'ny clavier, mbola clavier, tsy clavier maître fa mbola clavier n'le PC fotsiny de raha mipendy ataoko hoe aza de misy son avoakany. Ty zao tsy namoaka son ty satria maninona tsy connecté ty clavier ty. Ty zao raha activer koa zay vao connecté izy. De ty ny clap eto zany anao commence micomposer an'le izy. Fa regny moa tsisy ilantsika anazy. De reto 1 2 3 4 reto reto piste. Numéro na piste avy eo. Numéro na piste c'est-à-dire hoe rehefa anao ny effet-tsika de anao ohatra hoe mixer an'le kick de amin'ny piste 1 zany. De aiza zany piste teneniko zany cliquenao fotsiny ty mixeur ty de ty io zao le kick raha mipenda. Raha mipenda an'le kick za sélectionneko le kick de mandeha ato amin'ny piste na mixeur antsika de raha pendeko le A io fa amin'ny insert 1 izy. Ohatran'izany koa clap ty dikany hoe amin'ny piste 2 na insert 2. Sélectionneko zao le clap de alefako io fa amin'ty 2 ty izy de ainsi de suite. Fa reno mbola tsy laintsika de sélectionneko izy rehetrarehetra alt supra. Aleo sampler ihany eo satria tsika mbola hisafidy zavatra hafa. De après n'izay aiza am'izay ary ny zavatra ho ampidimpidirintsika eto raha tsy ilaina reny eo miasa ny drum kit. Ny drum kit izy le fanteneniko anareo hoe sample na batterie zay spécifique amina genre anankiray. Ohatra hoe anao composition na drill tsika tsy avitantsika drill matsiro raha ohatra ka miaina amin'ny drum kit par défaut ny FL satria FL rehefa izy installenao milamina tsara iny efa misy drum kit kely ampiarahany zareo aminazy fa zavatra techno be, dubstep be le izy tsy miady raha anaovana drill le izy. De maka drum kit manokana mihitsy. De fakana drum kit afaka maka anao drum kit gratuit sur YouTube, tapenao fotsiny hoe free drum kit de genre le izy na afrobeat na zay mety aminao. De misy ihany olona tsara fanahy am'le marketing an'zareo manome anao échantillon na zavatra gratuit de maka maromaro anao de atambatambatra anao.
De voilà. Misy lien vidéo maromaro napetrako amin'ny commentaire ao. Natambatro moa izy ao, natambatro lien anankiray fa rehefa manana accès am'le izy ianareo mahazo installation, mahazo guide d'installation ohatry ny ahoana mi-installer drum kit sy ny tariny. Fa ny anahy ty efa installé. De eto za zao ino aby reto. Raha zao aloha reto alantsika any fa manelingelina. Voilà. De ty zao ny drum kit reny zany any amin'ny guide any fa andeha haka ny tanjoko io zao haka isafidy afrobeat maivamaivana, drum kit na afrobeat ato amin'ny verse beat retourneau ty one shot. Eto ianao zany misafidy ty zavatra efa installena zany ty, zavatra efa nikopiena. Ty ohatrany tiako. De rehefa tianao izy na ianao maintenir clic gauche de batainao fotsiny de ataonao ambanin'le sampleur na tsindrianao le sampleur de zay. Manana choix anankiray hafa koa ianao ampiditra an'le izy ery amin'ny channel rako hoe clic droite de open in new channel de io le izy. Zay mety aminao. De eto efa commence amorona rythme sahady, amorona rythme voalohan'ny rythme ataoko zany. De reto amin'ny channel raka reto eto zany ametrahantsika rythme voalohany eto. De reto ohatrany hoe misy maintimainty, maintsomaintso, maintimainty, maintsomaintso reo ny atao hoe temps reo. De arakaraky ny tempo safidinao no ampifanarahanao anazy. De eto 130 zao ny tempo antsika, alefako kely aloha ohatry ny ahoana zany rythme na 130 zany. Nefa za te amorona afrobeat somary calme donc eto antsika afaka manakisaka ohatran'izao na tonga de clic droite de misafidy raha ohatra ka misy tianao am'ireo fa matetika tsy personnalisé tsy précise am'zay. Za te ataontsika 99. De za zao te créer rythme hoe rythme na afrobeat basique hoe tak 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 tak. De zay no iezahako foronina. De eto manana choix anankiroa ianao. Na ianao tonga de ametapetaka ohatran'izao ametapetaka ohatran'izao vonoiko aloha ty métronome ty satria ty raha activé de mandeha le tic 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 tic. De io zao raha tonga de playeko tsy henontsika ty satria maninona ty song ty no activé. De raha io song io no activé ino ny dikan'izay zavatra eto am'ty espace ty no tokony andeha fa noho le izy tsisy zavatra tsisy ninina mihitsy io de tsisy ninina mandeha. Fa raha te andefa ty zavatra amin'ny channel rack ty tsika de activenao ty pattern ty. De zay vao henonao reny napetapetako reny. Alefako kely. Zay le izy. Supprimeko aloha reny rehetrarehetra reny. Manana choix anankiroa antsika na tonga de ametaka an'le izy eto na ametaka an'le izy ato amin'ny piano roll. Avoakako anao atoroko anao moa inona ny mety hoe mahatsara mampiasa ny piano roll sy mahatsara an'le anankiray. Mahatsara kokoa mampiasa an'ty anankiray ty zao hoe tonga de eto no apetapetaka raha ohatra ka batterie le izy. Raha ohatra ka batterie, raha ohatra ka kicky, raha ohatra ka kick sy ny tariny. Fa tsy manana contrôle ianao am'zay raha ohatra ka te hilalao hoe ty io somary ovako clé an'le izy somary efa miditra lalina zany resaka clé zany fa kalama aloha. Aleo tonga de apetakintsika aloha zany le rythme voalohany tak 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 tak. Activeko le métronome am'zay za tsy very.
Io zao raha ohatra ka fenontsika ty de lasa hafahafa. Tonga de feno le 4 temps tatatatataka. Fa arakaraka ny fienonao amin'ny métronome de hoe tokony ho eto zany, tokony ho eto raha ty ny rythme tiako atao. C'est plus simple que ça guys. Azo rythme basique ohatran'izay antsika. De hidirako am'zay le deuxième option hoe hiditra anatin'ny piano roll antsika de cliqueko ty view piano roll ty a. De tafiditra ato mahita reto ihany zany le napetakitsika tariny. De eto a misy fandehan-javatra ohatran'izao a. Ty zao a miditra eto amin'ny grid ty a. Hitanareo reny ohatran'ny carreau reny lasa maro be le izy a 1 sur 6 io. 1 sur 6 mahatonga ny raha fa ovako 1 sur 4 de lasa mihena kokoa ny temps an'le izy. De isafidiako ty 1 sur 4 ty am'zay za tsy very par rapport am'le izy maro be ohatran'izao. Tsy haiko hoe apetako aiza ty fa ataoko 1 sur 4 am'zay za tsy very. De ty mesure anankiray ty iny mesure anankiray a de fenoko 4 mesure le izy. Sélectionneko eto amin'ny 2 aloha naka outil sélection za de sélectionneko de ataoko contrôle B de jusqu'à eo amin'ny 4e mesure de mahazo zavatra 4 mesure kely antsika. De ty rythme antsika voalohany ty tonga de ataoko ato. De raha mahatadidy lesona anao rehefa andefa an'ty eto amin'ty espace ty, eto amin'ty playlist ty de activena le son. Verenako ato satria zahay efa te mpiakatra sady le volume aleoko tiako aloha de normaliseko. De eto anao afaka manipuler ny volume, ato anao afaka manipuler ataonao gauche sa droite le izy. Fa ny snare ny rime na ny io tipana sample ampiasaintsika io de matetika centré foana de zany tsy kitiako an'ty panina. De eto antsika mbola tsy hikitika hoe ataontsika piste aiza le izy fa manampy pitsopitsony maromaro ihany antsika voilà. De nahazo rythme voalohany zany antsika. De après n'iny rythme iny a tonga de hijery shaker za ampiarahako aminazy mba hi-accentuer kokoa le rythme mba vomay rythme kokoa zany le izy. Aka shaker za ato amin'ny Yongo G beatmaker ato amin'ny banger ato shaker loop de ataoko eto le izy a. De afaka mbola tohizantsika iny, asiantsika bongo kely andraso tohizako mihitsy a. Tonga de amorona pattern hafa za de eto manana choix anankiroa na tonga de amin'ty pattern ty ihany no anaovantsika ny élément rehetrarehetra zay ho ataoko. Zay ty ihany nametrahantsika hoe anampy bongo de am'ty ihany mitondra anazy. Fa afaka koa hoe tonga de mamorona pattern hafa sady afaka renomena ohatra hoe bongo de io le bongo io. Fa eto ataontsika amin'ty pattern anankiray ty, supprimentsika aloha ty bongo ty fa manjary manelingely. De après am'zay tsika manasaratsaraka anazy. Ty pattern anankiray ty mitondra anazy rehefa hanampy zavatra eo ianao manana choix fa ny tena aingana de le mibata tady percussion milamindamina kely.
Zay zao ampidiriko kely any somary ahenako eto ny volume aloha de ampidiriko de eto manana choix ianao na mety apetaka an'le izy ohatran'izao na tonga de afaka enregistrenao en automatique le izy de rehefa ohatra hoe tianao enregistrena le izy de activenao fotsiny ty de activenao ny métronome zany hoe ty countdown ty zany hoe alohany anao hanao enregistrement de omeny top kely hoe tac tac 4 ou 3 2 1 de lasa alefako amizay ary iny le izy de io zao inona daholo iny de io zao raha zoomentsika le izy mizoom an'le izy contrôle maintenir contrôle sady lay roulette kely eo amin'ny souris-nao zany anetsehanao anazy zoom in zoom out io zao tsy ao anatin'ny temps io raha alefantsika izy de lasa manelingelina sofina zany tsy ao anatin'ny temps heninao tsara hoe tsy ao anatin'ny temps de mampiady anazy ao anatin'ny temps contrôle Q de iny izy fa nampidiviny ao anatin'le carreau alefantsika amizay hoe ohatry ny ahoana ohatry ny tsara kely le contretemps amin'ny farany ty bon sady manandrakandrana ihany hoe inona no mety ho tsara ho naman'le izy ndasy mbola hitady zavatra kely atao amin'ny tsisy percussion misy bongo ty zao tiako ty cajon ty ya ty koa ampidiriko ty tonga de open new channel de tonga de aiza izy teo ty le ry de hidirako ato amin'ny piano roll za zao icréer zavatra contretemps kely tutum mbola sintsika n'ty conga ty tena hoe anampy sauce be da betsika am'le percussion ty indray ataontsika en permanent koa ty contrôle B commence misy rythme tsara le izy de amaranako ny rythme aka kikitsika kiky somary menamenatra fa tonga de loro io normaliser kely de somary ampiakariko ny vélocité zany de le volume an'le izy ty zao raha ampiakarinao eto de mafy be ataonao tonontonony izy de mihena koa ny volume
de copieko iny a. Matsiro izany. Vao maika mampatsiro anazy a, tonga de omeko astuce un peu avancé nareo a, miditra eto amin'ny channel rack a, de akisaka anao ty misy bouton swing ty a. Tsy haiko na efa hainao iny rythme-ny Wizkid Joro iny fa rehefa mandeha zany le rythme ohatran'ny misy zavatra off grid hafahafa zay a, tsy tonga de carré ao anatin'ny grid zany le izy fa ohatran'ny miala kely an'le carreau reny a, miteraka ohatran'ny groove tsy haiko hoe groove ve zany tsy haiko inona ny filazan'izany fa ohatran'ny hoe tsy ao anatin'ny temps le izy nefa miaraka. De exagéreko ty swing ty, raha toa ka atao 100% de ohatran'izao mifanena. De ahenanao amin'izay ny dozin'le izy a, tonga am'le ilainao anazy. Ahenako tsikelikely. Ça me semble très parfait. Eo ny sweet spot amina. De io am'izay le niteneniko hoe de ty ty pattern ty satria tsika rehefa eo mbola anao arrangement de sarotra be amintsika ny copier an'ty de anasaratsaraka anazy fa misy astuce anankiray afaka tonga de sarahantsika eo izy rehetrarehetra de samby amin'ny anarany. Cliquena aloha ty de miditra eto amin'ny pattern eto miditra amin'ty pattern option ty clique de split by channel. Nitenenao hoe saratsara ao isaky ny channel. Split evantsika de eo tsika fa mahazo zavatra maro be iny fa afaka tsoahana tsy moramora eo le izy de kick sisa farany ambony ery io le shaker. De alohany irosontsika ampidirana melodia de misy ato amin'ny tsy haiko na iady na tsy iady izy ty niany fa andramantsika ato amin'ny loop, percussion loop ato. Ndraso ty somary mutentsika, ty indray no apetrakintsika atotontsika ambanimbany. Ndaso anao comparaison kely. Mba teneno amin'ny commentaire aiza ty tiany lesany, le shaker voalohany sa ty shaker faharoa ty. Ty le voalohany ny faharoa ramperana. Mamay ihany le rehefa miaraka fa ty anankiray ty somary activeko ny fade de fade stéréo ny zavatra ataony zany avy aty à gauche izy mandeha droite automatiquement. De ny erreur fatale nataoko teo zao hoe vao misokatra le projet tokony tonga de sauvegardenao satria tsy raha lahin'ny papanao ny jirama, tsy anadahany reny taoko direct, tsy avantsika ny jirama tonga de tapaka ho azy, rehefa tapaka le izy possible tsisy backup ianao. Le backup eo afaka i-récupérenao le projet. De eto contrôle S aloha de safidy za ataoko any amin'ny bureau de amoronako projet, amoronako dossier hoe sélectionneko ihany ty de sélectionneko le izy fa ato le izy ny renomentsika hoe DKTP FL débutant 2026 de sauvegardentsika de zay milamina antsika hoe haintsika hoe aiza ny toerana nasiko anazy, zany hoe mila organiser koa zany sika rehefa manao an'ity sera ty. De nanaovako anazy teo any amin'ny bureau
nouveau dossier misy numéro 2 kely andraso somary tonga de renommé-ntsika iny a am'izay tsika tsy very. Tato le izy teo a. Io le ry a. De débutant FL 2026. De miditra ao ianao a mahita an'ireto, io le projet-ntsika io. De une fois ianao a tapitra ny zavatra ataonao a, sauvegardenao kely le izy a de afaka tohizanao. Bon, iny zao efa mazava amintsika hoe rehefa ohatra hoe reraka ianao eto ohatra, reraka ianao am'ty partie ty a de fermenao de manaraka sokafinao fotsiny le projet de tohizanao le composition-nao. Fa ny antsika mbola tsy reraka, mbola let's go ihany asiantsika fisotroana boisson kely izy. De vita iny partie voalohany a, ny drums. Alefantsika kely ny drums rehetrarehetra. Oh, so sweet bro. De vita iny a, ampiditra bazina mélodie-tsika. Hijery zavatra simple atao amin'ny FL tsika. Legacy instrument, ndaso atao amin'ny instrument, keyboard, electric piano ty. Zay nahazo zavatra milay kely antsika averiko. Reto a copieko indray mandeha, reto route note reto somary ahinako ny vélocité-ny. Manena anazy a sélectionnena de alt, potserina ela le alt de lalaovinao ny roulette kely eo ampovoan'ny souris anao de copieko ty apikariko. De eto a partir an'le izy ny copieko amin'ny octave ambony no mamorona an'le triade za. Nahazo base milay be tsika, nahazo base milay be. De asiako publicité kely raha ohatra ka mbola sarotra aminao en tant que débutant mamantatra hoe inona zany ny apetako eto, inona ny apetako eto a. Zay mihitsy nanaovanay ny formation FL tamola iny, mamaly ny question-nao rehetrarehetra hoe ty ny fanafody ho an'ny mélodie anao de mihinana an'le pilule FL tamola ianao a. Anatina quelques mois, ataontsika hoe 1 mois raha ohatra ka mazoto ianao manao exercice a.
de matafavoaka milamina tsara accord ça va tsara tandrinesagna. De eto ratsikatra fa mitovy daholo reto zavatra eto ambany reto. De somary anisy touche humain aminatin'le izy, touche humaine moa zany hoe mba ohatrany hoe nitendrena fa tsy tonga de miara-mitendry même intensité ny tendrena anazy. De contrôler-ko aloha ny asiko contrôle A aloha tout sélectionner de alt R io randomizer io randomiser ny vélocité ny panne zany hoe atao tsy mitovy. Io zao fa hitanareo fa miavaka eo de eto afaka manipuler an'ity vélocité ty. Accepter koa de mbola afaka hoentintsika amin'ny level hafa ndray igny zany hoe stromizentsika ndray zany hoe tsy miaraka mipendo ohatran'izao le olona fa ohatrany hoe misy taraiky kely de alt S afaka ataonao manuel io afaka ataonao mampiasa an'ity alt S ty ianao zany misy le kring kring. Mety amiko fa fotsiny ilay basy ny volume an'le izy fotsiny ahenako kely de eto koa za zao maheno hoe be fréquence ambany be ty électrique ty de tonga de afaka omeko piste anankiray ato izy zany hoe sélectionneko ty ataoko am 1 ao afaka tonga de ataontsika 1 ato de eto amizay anao efa commence mahazo eritreritra hoe misy karazany VST anankiroa ny tany saiko tamin'ny voalohany misy VST instrument guitare piano sy ny tariny fa misy VST effet de am'le effet eto no ilantsika le VST effet fa am'le VST effet efa be da be ny VST effet ao anatin'ny FL Studio de zay ny alaintsika eto anao EQ zany hoe anala an'le fréquence ambany iny le mampamisy basy anazy somary ataontsika mahihi kely tsy ataontsika mahibe fa mahihi kely akan'ity fruity paramétrique EQ2 ty tsika ty zao spectre n'lay eto zany ianao mamaky hoe aiza ny fréquence ambony fréquence ambany ato fréquence ambony ato ny fréquence ambany bon alève feltamol raha ohatra ka te hiditra lalina mireto ianao. De tehaka inona re zany tsisy rétrocolore ve ato ty zay ohatrany tsy mandeha ty tsy mandeha ny rétrocolore-ntsika somary aka vintage chorus angamba quick vibe retro chorus la somary inansika konty yeah, it's I really like it.
Aiza re zany ny vocal in my mind am'izao fotoana zao. Ty vocal in my head. Ohatran'ny tiako ohatran'ny tiako ty anankiray ty somary ampidivitsika ny temps-ny kely double clic ahodikodiko ataoko jusqu'à eto fitaperany. Ty zao tena henonao hoe tsy miady amin'ny clé an'le izy fa ampidivitsika. Ty lalaovintsika ny pitch somary ampiakariko son kely aloha. Tsy voatery alaintsika izy rehetrarehetra iny fa za zao maheno hoe efa commence miady izy zany. Iny fotsiny aloha ny alaintsika le de manipulentsika kely any le izy somary akombokombontsika kely de ty afaka ty raha ohatra ka tiantsika manipulena izy ohatran'izao zany hoe izy efa miady ny clé an'le izy de mbola tiantsika ho manipulena satria ty zao raha ovantsika ny pitchiny de lasa tsy miady indray fa ny anaovantsika anazy cliqueko ty contrôle alt C de ok. Ny dikan'izay le izy efa misy effet ihany no exportena ao anatin'ny FL. De ty omentsika piste vaovao de somary alatsakatsika farany ambany ny pitch am'izay izy. Ohatrohatra fa afaka gardentsika am'le teo iny. Pintsika reverb kely izy Ça va, ça me parle. Ty mbola tsy miady zany. Raha somary henantsika ndray. Henantsika 200. Mihena kely. Mbola mihena kely. Mbola mihena kely. Izy le 400 teo. Ça me va très bien. Bon, ijery basse fa maramparana ny composition tsika io ijery basse, synth basse. Ty 5 ty zao ohatra. De mbola misy manipulation kely ataontsika aminazy toy ny mahazatra miditra eto amin'ny enveloppe ianao
hold ampiakarinao ny ambiny jiaby. De manipulation manaraka an'izay jerevanao no inona ny route note-n'le izy. Miditra eto ianao edit in audio editor, miditra eto amin'ny région eto detect pitch région E2, tokony route amin'ny E2 zany le izy aiza E2 io E2. Donc eto clic droite, voilà, somary enao kely. Ataontsika efa mahita ny basen'le izy reto, somary copieko fotsiny de ampidiriko ato. De ampitoviko daholo aloha ny vélocité an'le izy de ty zao ambony be zany note zany fa ampidintsika octave anankiray de mampidina octave an'le izy, contrôle de flèche ambany. Ty ohatrany manelingelina ty vocal ty fa supprimer koa ny zalahy. Désolé fa ohatrany tsy mety amin'ny sofiko. Anampy nampy orchestra kely angamba za, nampy orchestra ampy sintsika émotion kely le izy, sintsika émotion kely. Za koa ohatra defa te atoro be zany. Solontsika timbre hafa mananiana. Ouais, j'adore ça. Ty somary inversentsika ndray tendance. Raha mitady triade kely. Je suis bon, je suis bon. De aka guitare solo kely ny zavatra ataoko zany tsy manana mélodie en tête za io fa lalaoviko eo amin'ny keyboard, clavier n'le ordi any de eo mijery hoe ohatry ny ahoana ny mety amina, zany hoe ilalao kely antsika de taperintsika aloha ny première partie composition ty. Aka contact, voilà, io de ijery il y a Efimov ty double clic vetivety de micharger izy ty anisan'ny gitara
solo mba tiako tonga de omentsika effet satria tonga de tiako zany maheno anazy avec effet. Asiko reverb kely de asitsika EQ kely somary atao de asiantsika delay kely mampisy an'le écho iny. Taperintsika eo ny première partie n'le izy atsika koa zao le raha tiako koragnina amin'ity première partie ty base fogna, base aloha, base alaintsika fa rehefa sady magnano arrangement tsika eo koa afaka magnampy élément tsika surtout raha ohatra ka afaka mi-enregistrer le artiste hira am'le raha vao maika tsara zany hoe vitanao ny base magnano prise après prise am'zay ampôdinao tandrignesagna le izy de eo am'zay anao ampidiriko saosy zao fa eo malôha taperintsika igny première partie composition de karaha ty raha hitantsika pikaro kely ny volume. Yo amin'ny partie 2 tsika zao igny efa hitantsika igny composition igny guys de agnano arrangement kely tsika. Ny atao hoe arrangement dia reo élément marobe de zantsika apetraka hoe aizany mandeha voalohany amin'ny intro, aizany mandeha misy partie zany le son fa tsy tonga de izy ka reo io alefantsika mandavan-taogna io fa misy partie hoe ty ny introduction, ty ny premier couplet, ty ny refrain de zay nanaovantsika izy ezaka agnano intro tsika, premier couplet, pré-refrain ary refrain dia ajanoantsika eo ny crash course satria azonareo à peu près ny fondamental n'le izy de let's go. Bon, ty ataoko contrôle A d'abord de copieko lavabe ny élément rehetrarehetra andraso aloha misy zavatra adino satria ty mélo ty ty mélo ty mila sarantsika vetivety izy am'izay tsy mifampitainginao zala voilà de reto am'izay copientsika mandavan-taona ajanontsika eo izy pintsika anankiray voilà igny izy vao copier mandavan-taona de hijery intro am'izay de eto anaovana anazy elimineko aloha ny drums rehetrarehetra raha aloha tsy aleo ny kick no elimineko voalohany de miala ny shaker rehetra, miala ny basse, miala ny orchestre, ty électrique ty somary
Zay. Iny première partie n'intro. De tonga de sintsika transition kely. Sintsika transition kely ato. De eto akatsika drum rolls. Drum rolls zay break na zavatra ohatran'izany break. Drum fill, drum rolls. Misy pakina drum rolls zay ato tena paky. Tsy tao koa zay tsy teny complet satria sarotra be teny hoe complet zany. Complet par rapport amin'inona. Le rythme. Ya. Fa hitako sady ny direction itondrasana anazy. De eto après an'ity somary ataontsika banga kely. Bangantsika kely tia. Tilo mampijaly be. Bangantsika kely reto. Le électrique ihany no apetraka antsika ao. Miala koa le orchestra. De miala ty shaker faharoa ty. De mbola miala ty basse ty. Miala koa ty orchestra ty. De mbola miala koa ty. De miala koa ty. Ato miala ny basse. Lasa aloha enontsika le izy. Sintsika transition kely eto. Kely eto. De ty orchestra ty
ataoko mec unique satria tiako manipulena kely, tsy tiako tonga de fa le izy triade ohatran'izao fa tiako mandeha manokana. Ty le ampovoany ty no avelantsika, tondrazantsika anazy mantsy. De après am'izay zay vao misy an'le anankiray. Misy dynamisme tsara le izy, misy contraste tsara le izy vao mahay miaina e. Tiako mbola hovantsika kely am'le rambony iny ataontsika eto miala kely ny kikintsika eto. Piasa kalamonga kely atsika. Alako reto shaker reto. Ala reto shaker reto. Miala daholo, miala koa ty. Hijery crash kely quelque part antsika. Cymbal, aleo ty cymbal ty tombanimbany mpanintsika ato. Bon, za eto anisy sauce refrain satria refraintsika eto. Anisy sauce refrain. Izy le nataoko ambava iny, sauce refrain ataoko eto ambany eto. Hijery zavatra mety atao sauce refrain any aizany purity Purity OPQRS Purity. On va utiliser Purity les amis hein. Bon, pièce anti Purity. Bon, je pense que ça sonne très très bien. Et là, ça tient loin. On improve qu'il.
lasarintsika. Zay alaintsika iny a. Somary ampiakarintsika octave kely izy a. De ahenantsika ny volume. Mila alamintsika kely ny fandehanan'izy zany fa ohatrany mangalatra kely mandeha aloha. Bon, rehefa vitantsika igny mini arrangement kely igny a, de ny étape magnaraka ça va être le mixage instrumental. De ny zavatra ataoko voalohany, za tsy hiditra lalina be am'le izy a, tsy hiditra lalina be am'le izy fa manome ny principe hoe ohatrohatrizao ny fanaovana azy. Za rehefa mixa de ny drums no kitihako voalohany a, de donc on va travailler sur ça. Aiza moa ny drums rehetrarehetra. Ato salade. On va muter. De ny zavatra ataoko voalohany zany a de hanome piste-n'ireny drums reny. Hanome piste-n'reto drums reto a, sélectionneko a, de maka piste anankiray mbola tsisy n'inona, de clique droite a, channel routing, route selected channel starting from this track, zany hoe manomboka am'ty jusqu'à amin'ny hafarany agny. Zay. De reto ny drums rehetrarehetra somary ovako gradient kely ny couleurany a. Tiako manao zavatra dégradé. Zay. De mbola miampy ny shaker, reto shaker anankiroa reto a, ataoko eto indray a. Je vais commencer par le kick. De théoriquement, ny zavatra atao amin'ny mixage de mametraka an'ireo éléments reo amin'ny placeny de mba mahazo zavatra mifangaro antsika fa tsy zavatra miparitaka. Tena hoe ohatran'ny manamboatra jus reny, manafangaro zavatra. De ny drums no ataontsika eto zao tsaratsara départ satria amina manokana efa tiako zany ny sonorité-n'le izy fa aka fréquence tsy ilaina antsika sy ny zavatra ohatr'izany a. De atomboko am'ty kick ty. Ty somary anala kely fotsiny. De hitantsika fa eto ny fondamental an'le izy. Eto zany zany maka information am'le kick hoe aiza ny fondamental an'la. De eto ny fondamentalany satria eto ny tena misy an'ty fréquence be ty iny. De après n'iny a tonga de i-activer snare, aiza le rims iny. De jereko koa ny azy hoe aiza ho aiza izy. Analako ihany a, sao de mbola misy mihoatra. Ty zao a efa milamina tsara satria malalaka tsara ny atao amin'ny kick-ntsika, zany hoe misy iainan'ny kick. Ty koa efa tsy mila atao n'inon'inona.
Posteko kely fotsiny ato. Ty zao somary analantsika kely a. De ino ohatry ny misy zavatra hafahafa. Ohatry ny misy zavatra mipika zany ialako iny. Ohatry ny misy fréquence. De ty somary henako ny volume de eto sady afaka mametraka an'le élément anao ataoko any gauche any ty, ataoko any droite ohatra hoe ty zao ataontsika somary partie 41% à gauche. De ty anankiray ty somary ataontsika droite kely. Ty ndray centre ivantsika ty. De plus ou moins ouais. Atsika tsy hiditra zavatra poussé be, plus ou moins efa tiako ny sonorité ninitra am'zay. De haka an'le mélodie za eto hoe balancer an'le izy. Balancer an'le mélodie principale. De mampiditra élément hafa ihany a ny orchestra. Orchestra mbola tsy ao anatin'ny mixeur fa ampidirintsika izy. Ataontsika akaikikaikiny ato. De ampiasa fruity stereo enhancer ty four string. De asiantsika reverb kely izy. Kely. De somary asiantsika spreader zany hoe panaparitaka an'le. De inona ny mélodie manaraka ao basy a. Asiantsika alefantsika ato indray izy ato mix. Ty zao am'le fondamental ny kick mety miteraka
ady eo amin'ny kick sy le basy dia somary analako kely ampandeferiko zany ilay basy. Zay miaina tsara le basy, miaina tsara le kickintsika amin'iny. Activensika koa ty feo kely ty. Mahazo loatra. Mbola misy mélodie atao amin'ny sauce refrain. Ohatrany misy taraiky, misy mitsaingoka kely. De après niny amizay mixenao en contexte le izy. Le en contexte io alefanao manomboka amin'ny voalohany jusqu'à amin'ny farany satria misy élément mety tsy tadidinao nampiditra anazy anatin'ny mixeur, ny balancer anazy sy ny tariny fa amin'ny tuto antsika aloha taperiko hatreto ny tuto antsika somary ianontsika manomboka amin'ny voalohany kely le izy somary averiko reset ty de ampiditra limiteur afato sa tiako ianona zany ohatrany ahoana le izy rehefa misy limiteur, zany hoe misy karazana pré-master kely piasa an'ity master aid ty aloha de ianontsika vetivety izy. Karaha igny izy guys de anjaranao amizay mandaligny anazy fa mino za fa nitondra raha maro anao igny tuto antsika androany crash course hoana beginner igny de azadino fa napetrako ao amin'ny commentaire ao ny lien ressources ilainao en tant que débutant omeko anao gratuitement mba fanomezana avy aty amiko sady firarian-tsoa amin'ity tao mbaovao ity ndana alevo ao amin'ny
commentaire ao ny lien-na FL Studio 25, lien-na drum kit, lien-na VST basique, VST somary maivamaivana afaka ampiasainao, lien-na VST effet ihany koa. De zay izy guys. Bon, arabainy anao fa navita ny formation iny guys. Tiako antanina fotsiny hoe inona ny zavatra ndesiny taminao de sorato amin'ny commentaire hoe inona ny formation amin'ny ohatran'ny format ohatran'iny mba tianao ho hita amin'ny chaîne Dadakely de Producteur na page Dadakely de Producteur. De ny farany tena farany, raha ohatra ka tsapanao nanampy anao iny vidéo iny voalohany zarao amin'ny namanao, faharoa asivo like kely ary farany mametra commentaire amizay ho hitan'ny olona maro le izy sady motivation ny équipe DKTP. Zay guys, Mirary 2026 sambatra ho anao za.